Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manulcha anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Voalohan'ny volana Novambra andro natokana ho fahatsiarovana olo-masina sy ireo havana sy namana efa nodimandry ho an'ireo mpino fotoam-pivahana no nanomboana ny tontolo andro ny androandry teo ihany koa ireo fianakaviana izay nidododona nanatra voninkazo teny amin'ny fahasandrazany. Tovolahy iray no maty vokatry ny fitsindromana zava-mahadomelona heroïne ny marina teo teny amin'ny fokotany 70 hektara raha ny fanazavan'ireo manodidina efatra amin'ny omaly alahady no efa sy tompony tena nintsony ilay tovolahy ka izao ny afara amin'ny fahafatisana izao. Tsy zarizary ny fiahinan'ireo mpikambana miantoka ny fampandehanan-draharaha eo anivony ratsamangeka ny CNI isan'ny ambaratongany manomboka amin'ny solon-karama fiahina ara-tsosialy sy ny maro hafa tsy misy dikany raha oharina amin'ny sitrahan'ny mpikambana CNI foibe mangataka ny hijerena azy ireo akaiky ireo mpikambana eo anivony ratsamangeka amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'izao fijoroan'ny CNI vaovao izao. Nanomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ary haritra 12 andro ny fivoriana iresa-pirenena iresahana fivavavan'ny toetrandro ny COP26 izay tanterahana any Glasgow, Royaume-Uni ary manatrika izany anatoerana ny délégation malagasy tariny filoham-pireneny. Nanamafy ny fahavononany hanohy ny fifanarahana iresa-pirenena mifeny fivavavan'ny toetrandro tany Paris ny firenena mpikambana ao anatin'ny G20 tonga niatrika ny COP26 any Glasgow. Isan'izany ny hifehezana ny fiakaran'ny hafanana sy ohatrany 1.5 degré raha oharina amin'ny maripana nisy alohan'ny firoboroboan'ny indostria. Ny andinindinireo avy hatrany ary arahinao afaka fotoana fohy. Magnatry ny mbola tsara tompoko lasy tompoko vavy fotoagna ny vaovao eto amin'ny fahita lavitra kolo asako ampagnajanganao agnaraka ny fotoagna ny fampalalamba vao hatramin'ny farany. Ianoboantsika ny fotoagna ny fampalalamba vao amin'ny ity anio ity voalohan'ny volana Novambra andro natokana ho an'ireo fahatsiarovana ho an'ireo olo-masina sy ireo havana sy namana efa nodimandry ho an'ireo mpino fotoam-pivahana no entina nanomboana ity tontolo andro ho an'ity androany ity. Teo ihany koa ireo fianakaviana izay nidododo nanatra voninkazo teny anivony fiasandrazana. Ny alarana efisaona mitondra antsika ny Antsiprian'izay. Ho an'ny finoana katolika, andro natokana ny fiangonana ahatsiarovana ireo olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana Novambra. Saika nahitana lamesa fankalazana izany avokoa ny fiangonana katolika rehetra tamin'ity androany ity. Calendrier-sika misy 20 sy 300 andro. Dia misy olo-masina ankalazaina isan'andro. Kanefany ny olo-masina mantsy ilay olona efa akaikin'Andriamanitra zany efa sambatra mipetraka any an-danitra miaraka amin'Andriamanitra manana an'izay fiaina sambatra izay. Ka ireo olo-masina ireo afaka mba mangataka amin'Andriamanitra hivavaka ho ahy, hivavaka ho anao, hivavaka ho an'ny fiangonana mba miangavy hoe mba apio sika zao hivavaka ho amin'ny firenentsika eto Madagasikara ho an'izao tontolo zao ireo mba manana ataoko hoe henon'Andriamanitra ihany koa. Miaraka mivavaka amin'ireo olo-masina ireo sika mangataka fahasoavana amin'Andriamanitra mba ho an'ny firenentsika, ho an'ny tenanao, ho ahy sy ho an'ny olona rehetra. Maro ny olona no manafangaro ny voalohan'ny volana Novambra sy ny faharoan'ny volana Novambra. Fahatsiarovana ny olo-masina ny voalohan'ny volana Novambra raha toa ka fetin'ny maty kosa ny faharoan'ny volana Novambra. Ho an'ny androany, maro ireo nanatitra voninkazo teny amin'ny fahasandrazany sy nijery ny mety simba amin'ny fasana rehetra. Sy natao hivavahana hoy ny pretra ny razana na hodimpony fa izy ireo no manelanelana ny zanak'olombelona sy Andriamanitra. Lefa maty sy afaka hitahy ho ahy aloha
raha ny finoana sy mitahy zany ny olona maty fa Andriamanitra rery ihany no afaka mitahy atsika sy misimbona ary miambina asika sy manampy asika fa ny olona maty zany hoe mangataka raha ny razambe raha ny razanao zao na ny razantsika rehetra afaka mba mangataka amin'ny Andriamanitra hoe mba zao ny amindreo taranaka ireo. Saika efa fanao isan'ny taona ny mitsidika ny fasana sy manatitra voninkazo raha ny fanazavan'ireo olona nanaovana fanadihadiana androany. Fanaovana efa isa-taona le izy ankoatran'le fotoana anisan'le confinement tamin'ny coronavirus tamin'ny 2020 le fivezivezenan'le hoe le mitsy maty be dia be reny tamin'izay fa raha izay manokana aloha dia fanaovana hatramin'izay isa-taona. Isaky ny 1er novembre dia tonga ety mamangy fasana dia matsiaro an'ireo razana ray aman-dreny taloha. Novembre ohatr'izao dia efa fampafantatra zany dia efa mifanao fotoana dia samy tonga ety dia ety ny fotoana mpianakavy. Io dia manatitra voninkazo izay manadio an'izay ny velany sy ny fasana. Izay ihany. Dia mitondra sakafo kely dia miara-misakafo dia izay vao mody amin'ny hariva. Fetin'ny olo-masina rehetra ny voalohan'ny volana novambra izay afangaro ny akamaroan'ny olona amin'ny fetiny maty. Andro tsy fiasana nefa andraisana karama ary andro voadidy hoamasinina ho an'ny kristiana katolika. Anisany tsy afa-misaraka amin'izay fankalazana ny voalohany volana novambra sy faharoa ny volana novambra izay ihany koa ny lafin'ny voninkazo entina hanomezana fahatsiarovana ireo havana nodimandry sy ireo olo-masina. Fa mahakasika izay tontolon'ny voninkazo izay vitsy ny mpanjifa voninkazo tamin'ity taona ity. Raha oharina tamin'ny taon-dasa voatery tsy maintsy nampidina ny vidin'ny voninkazo ireo mpivarotra raha ny fanazavana azo ho an'ny androany. Tsy manokana vola firy ho an'ny voninkazo kosa ireo mpividy tamin'ity taona ity noho ny alafon'ny vidim-piainana sy ny lafiny maro tsy voatanisa. Ny lalana efa somatrano no mitondra antsika ny antsipiriny mahakasika izay. Nateo ary ny fahalalan'ny olona mifamezivezy atsito ny tamin'ny taona lasa, vitsy ny mpanjifa voninkazo tamin'ity taona ity rahampitana tamin'ny taona maro ny fanisy ho ireo mpivarotra voninkazo. Rehefa voalohan'ny volana novambra toy izao no fanararotana ny fivarotana voninkazo maro ho an'ny mpivarotra voninkazo saingy tsy namokatra izany tamin'ity taona ity. Dia rehefa fety ohatr'izao izay dia tsy maintsy mandeha foana. Fitaovana ambato fotsy, mivaleran'ireo izao nangalana anazy tamin'ny maraina 5,7 alina. Amin'ny herintaona no betsaka mividy fa le izy ohatra hoe miova isa-taona miova foana. Taona ohatr'izao fa lany ny voninkazonay. Ohatran'izao. Izao mbola tsy misasaka. Niaina ihany koa ho ireo mpivarotra voninkazo ny vidin'ny voninkazo tamin'ity taona ity. Lasa ninidina amin'ny prix tamin'ity. Neman'izao. Tsy haiko na lelan'elan'le confinement na ahoana na izay nahatonga ny olona tsy dia mividy firy tamin'ity. Zao amin'izy na miaka an'itony zao anao dia tony izy 25. Raha maka amin'ireny indray ianao amin'ireny 7,500 ny sasany. Raha ohatran'ny tamin'ny herintaona zao netinety ny tsena. Dia tamin'ity zao ny tsena tena hita hoe tena tsy nety mihitsy. Tena tsy nety. Hoe raha mivarotra 15,000 amin'ny paketa amin'ny herintaona na 12,500 zao mivarotra 5,000, 4,000. Tiara tena mivarotra 10,000. Nefa isa-taona zany 12,500, 15,000. Ankoatran'ny fifidianana voninkazo apetraka amin'ny fasana, eo ihany koa ireo misafidy ny antoko sy anatsara izany, saingy vitsy ny olona manao izany rehefa voalohan'ny volana novambra toy izao. Manodidina ny 4 isam-bolana eo no faty dorana eny anivon'ny fasan'ny karana ao anatin'ny volana iray. Saika ireo teratany vahiny mipetraka teto Madagasikara nefa nodimandry no dorana rehefa namon'ny ainy izay vao entina makany ivelany. Ny mahakasika ireo mpandoro faty eny anivon'ny fasan'ny karana indray no entin'ny Abrahama Randriamanana aminao atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Maherin'ny 100 taona ankehitriny no nisian'ny toerana fandorana faty hita manamorona ny renirano Nikopahetsi Anosy Zato antsoina hoe fasan'ny karana.
toerana izay iasana sy hipetrahana ho any Andrianirina Bonaventure. Ray mpianakaviana 10 taona ny tenany. Mampiavaka azy amin'ny asan'ny olon-drehetra ny fandorana faty eto amin'ny fahasankarana tato anatin'ny 20 taona. Nianatra tamin'ny voalohany nanao azy. Nianatra manao mandoro faty ny karana dia manampy azy eto. Za moa nefa miambina azy dia manampy azy dia haiko ilay izy dia izany nanao azy avy eo aty aoriana. Nanana asa sécurité tao amin'ny pavillon Analakely taloha dia mandeha mandoa frais foana isan'andro dia tato nisy trano dia nisy asa dia najanoko ny tany fa nitsofoka tato aho. Ny hevitry fiarahamonina zany mikasika anahy aty dia ozy ny fiarahamonina hoe za ozy izy tsy nakarama manapitrisany ara tsy asa ao zany a. Zay ara ozy mandalo aty arivariva dia mitsoka satria atahorany sao dia isy amelaka tahamaina tampoka ozy raha vao hoe mandeha arivariva aty. Zay tsisy an'izany. Eto koa tsisy matoto zany eto. Isan'ireo manampy an'i Bonaventure amin'ny fanatanterahana ny asany zanany roalahy. Ankoatra izay, miara-miasa amin'ireo mpikirakira razana na ireo pompe funèbre ny tenany amin'ny fandorana ny faty. Miankina amin'ny safidin'ny fianakavian'ny maty no hamaritana ny fotoana anatanterahana izany. Misy ireo dingana raina toy ny fanomanana ireo antota taratasy mialo ny fandorana. Tovy amin'ny olona mandevona ihany, fa le izy fotsiny hoe tsy alevina fa hodorana. Taratasin'ny dokotera dia entina makany amin'ny PMS dia avy eo ireo taratasy ireo entina makany amin'ny firaisana dia miampy ny photocopie kara-panondro na passeport raha vahiny izy dia manao taratasy fiatohana ny olona akaiky azy indrindra. Rehefa vonona ny taratasy dia mampandray fokotany dia mampandray amin'ny pôlisy dia manonona daty le olona dia mampandrehan'ny patron-anay dia zay izy no afaka dorana amin'izay. Nandritra ny valinaretina Covid-19, ny tombo avoroeny ireo faty nodorana teny amin'ny fahasankarana raha nambaran'ny tompona andraikitra. Misy kosa ny fandraisana fepetra ho an'ireo faty, ahina mety hamindry aretina. Ny tombo izy tamin'ny valanaretina coronavirus iny. Teo eo anatin'ny volana ray 7-7. Raha ohatra izany voan'ny coronavirus na aretin'ny findra dia fonosina sase dia atao anaty vatapaty any amin'ny hôpitaly dia tsy azo sokafana intsony izy na pesta fa tonga dia tonga aty dorana miaraka amin'ny vata. Taratasin'ny dokotera zany manambara an'iny zavatra aretin'ny findra iny. Adiny 2 ora sy sasany hatramin'ny 3 ora ny faharitan'ny fandorana ny faty iray. Mivadika olona venona ny faty aorian'ny fandorana azy amin'ny alalan'ny avokitay. Ireo teratany vahiny maty eto Madagasikara no anisan'ny dorana iny amin'ny fahasankarana. Anton'izany ny fanamorana ny fitondrana azy ireo hiazo ny tany aviny. Alahatra ny kitay, alahatra meloa dia atao eo ambony kitay izy dia avao saromana kitay indray rehefa avy eo dia rehefa ambony kitay izany dia iny manao veloma farany eo ny fianakaviana dia saromana kitay amin'izay dia izay vao ampiretina ny afo. Ity zany zao le taolany ity efa tsy saribao tsony fa itsitiana ohatr'izao saribao hiala. Ity le taolany ity dia fotoana ohatr'izao izy dia toto tsara izy dia alefa ao anatin'ity vita vovoka izy. Ity zany le ao atao anaty vatakely, atao anaty vatakely dia selen'ny pôlisy, asian'ny pôlisy kase dia iny le hoentina ho any an-dafy. Entana enti-tanana amin'izay zany fa tsy bagazy amain. Misy zany ampiriminy ao an-trano anaty bahut dia misy ataony ao anaty vazy dia misy ataony amin'ny zaridaina eo an-tokotany
zay misy a atao arina amin'ny rano zay zany samy manana ny anaovany azy zany ny olona tsirairay avy. Asa mahavelona ny asa fandorana faty hoy Andrianirina Bonaventure. Hatreto na eo aza ny fivoarana sy ny fandrosoana, sarotra ho an'ny malagasy ny fandorana faty manoloana ny soatoavina raha ny fanazavana izany. Tsy marina ny filazana fa nisy fialazaza teny mahazo sy Ambomahitsy ny ariva teo araky ny fanazavana azo avy eo nivy ny tompona andraikitry ny gendarmerie pirenena. Mpangalatra no samborin'olon-tsotra no antony na tonga iny savorovoro teny an-toerana iny ary efa mipela-tany manam-pahefana ny raharaha amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Misy domaine privé zay zany malaza azy raha tonga dia tenenina amin'ny tena malaza domaine privé anankiray teny Tadindambony fampitrisana ranjarina iny nidirana tanora ankizy mpangalatra zany tanatin'ny toerana io. Dia rehefa nisambotra ny tompo-trano zany rehefa nisambotra dia nahazo indray tamin'ireo ankizy ireo. Dia ireo tompo-trano amin'izay nanireo ankizy toroana eny na manala satria milaza zany ilay tompo-trano reo fa matetika efa hitsangana halatra ao amin'ny toerana misy an'izareo zany. Dia tsy nampandresan-dary zareo tsy nampandray polisy fa avy hatrany dia tonga dia nandeha misambotra an'io. Dia taty akaiky ny ety vaty mahazo zany vao hita ilay anankiroa. Io zany milaza fa hoe mpangalatra ilay hoe misy mpangalajaza dia raikitra tena amin'izay zany any savorovory sy ny korotana. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra zany rehefa naheno ny vaovao io ny poste avancé-ny gendarmerie Soamanandrariny zay moa zany nity akaiky indrindra eo zany raha ohatra zany satria mbola any Ambohimangankely na any Betongolo no nity hafa. Dia ireo zany niazakazaka avy hatrany mandeha namonjy tena dia rehefa teny dia nahita io zavatra io dia ny zavatra mipirima voalohany indrindra aloha ny hain'olona ny ambony indrindra dia natao zany zay nisamborana nanalana amin'ireo le ankizy sy le olona nisambotra teo satria ny vahoaka efa tena romotra tanteraka no tsy fahafantarana ny vaovao marina dia ngary nisy ny korotana teo. Dia amin'izao fotoana zao ireo olona ireo ilay nisambotra na ilay nisamborina dia efa samy amin'ny toerana anankiroa samihafa natobina gendarmerie. Dia efa hoe isika ihany koa zany isika vahoaka amin'ilay famelezana tsaotsy marina milaza fa mpangalajaza ilay izy dia nivatika mihitsy ny zavatra misy marina zany rehefa avy eo nivatika halajaza ilay izy dia ireny korotana sy fahavorovorona na ny lalam-pirenena faharoa aza tapaka. Amin'izao fotoana moa zany efa tafaverina amin'ilay ilay filaminana iny dia izay zany miafatra pito amin'ny olona hoe misy tompona andraikitra afaka mandray andraikitra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tovolahy iray no maty vokatry ny fitsindromana zava-mahadomelona na héroïne tetsy amin'ny fokontany 720 hektara ny marina teo. Raha ny fanazavana azo teo anivony mponina manodidina efatra amin'ny omaly alahady no efa tsy tompony tenany intsony ity tovolahy ity ka izao indosy ny fahafatesana izao. Nambinina révélation no mitondra antsika ny andinindiny makasika izay. Maty noho ny fitsondromana zava-mahadomely héroïne ity tovolahy ity teto amin'ny fokontany 720 hektara ny maraina teo. Raha ny fanazavana ho an'ireo mipetraka manodidina eto efatra amin'ny omaly tsy dia salama tsara ity tovolahy ity. Mbola niresaka taminay zay man sécurité miambina ety dia efa nitaraina narary izy dia maraina teo izy nitairan'ilay namany teo efa tsy nihetsika tsony efa nikankina kely dia mety anjareo tany ny dokotera tany moa dia izy efa tsy nihetsika io tsony dia naniverina tato. Efa mahatsikatra ihany koa ny manodidina fa tsy voasambana akory ireto tovolahy mipetraka manodidina eto amin'ity toerana ity no manao tsindrona héroïne tahaka izao fa efa fanaon'izy ireo ka izao miafara amin'ny fahafatesana izao. Sarotsy ny hitako fotsiny hoe sanandro zareo eo mitsindrona eo mitsindrona reno héroïne reny tous les jours zareo mitsindrona an'io eo. Mandalo fotsiny sasany mijery ny fokotany mitaza fotsiny le mivarotra ireo zavatra itsondratsondroman'ny ankizy ireo fa mitomany ny ray aman-dreny mijaly. Nareo mba miteraka ihany angambo nareo mpitandro filaminan'ireo. Tsy tokony andro misy fahafatesana tahaka izao vao andray andraikitra ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany fa tokony hisy ny fandraisana fepetra entitra ho an'ireo tanora
avy amin'ny fifohana sy fitsondromana zava-mahadomelona tahaka izao ihany no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokontany ka isany mampitaraina ny mpandalo sy ny pramonina. Fa hivadika any amin'ny faritany vetivety isika anatin'ity vaovao ity zazavavy kely 14 taona avy ao manoro no namon'ny ainy sy taoriany fandolanana niatra taminy raha ny tantara enandro lasa no nahiditra toeram-pitsaboana atao amin'ny service pédiatre atao amin'ny CHU Andalan-Kinina Tomasina 1 i Bergette Julienne zazavavy 14 taona avy ao amin'ny fokotany ambodiaran'ny Masora commune ambony vohitry Masomeloka district ny Mandora noty ny faritra Atsinanana voaolana izy raha ny nambaran'ireo mpitsabo nandray azy tao Tomasina ary ny fahatarana ny fitsaran'ny fitsaboana no ny antony tsy fantatra mazava no natonga izao fahafatesana izao ankoatra ny fahavoazana vokatrio fanolana anjoan'ny Bergette Julienne io anisan'ny nampiana ny herin'ny arety mitaiza azy ihany koa niteraka izao fahasarotana teo amin'ny fitsaboana ka ny afara tamin'izao fahafatesana izao ny marina teo tamin'ny Enoro Maraina ny fanolanana izay niatra amanainy. Rasina araka izany ny mety fanampanazavana avy eo anivon'ny tompon'andraikitra maro samihafa manoloana ity trangana fanolanana izay niseho tao manoro ao anatin'ny faritra Atsinanana ity. Fa fomba vao hafa tanteraka indray kosa makasika ny fitsanganan'ny voamera maleo tena misana ny fifidianana. Tsy zarazara ny fahinana ireo mpikambana miantoka ny fampadanan-draharaha eo anivony rasa mangaiky ny CENI na ny bureau maleo tena misana ny fifidianana isana ambaratongony any amin'ny faritra manomboka amin'ny solontenan'ny solon-karama izany ny fahina ara-sosialy ny lafiny maro samihafa tsy misy dika ny raha oharina amin'ny sitran'ireo mpikambana eo anivony CENI Foibe mangataka ny jerevana akaiky ho azy ireo araka izany ireo mpikambana eo anivony faritra Tsirariavy eraky ny Madagasikara. Fanadidina entiny Yves Richard. Valoalina isam-bolana farafahabetsany solon-karama sy trano mpikambana miantoka ny fampandehanan-draharaha eny anivony Ratsamangaiky ny CENI isan'ambaratongany. Zarizary ihany koa ny fiahiana isan'ny tokony raha oharina amin'ny CENI Foibe araka ny fitarainana azo. Anisan'ny olana izay sedra iny ny démembrement CENI zany dia voalohany indrindra ny démembrement CENI dia en session no atsoina. Dia le en session zany misy karama izay tsy karama akory le izy juste fotsiny indemnité ary tsy mahavelona. Izay anankiray olana ihany koa ny sécurité n'ireo démembrement reo tsy misy mitsy lalàna zany miresaka ny sécurité ny démembrement. Raha par rapport amin'ilay CENI national zany dia zareo manana avantage be fa ny démembrement tompoko hatramin'ny manomboka hatreo amin'ny provincial ka hatrany amin'ny membre de bureau de vote dia mampalahelo zany ny tena mampalahelo ny fijereny olona indrindrandrindra le CENI Foibe mialatsiny amin'ny tena izay. Mangataka ny hijerena azy ireo arak'izany mpikambana iny anivony Ratsamangaiky isan'ambaratongany anatin'izao fijoroany CENI vaovao zao. Ny Ratsamangaiky izay miantoka ny fandrindrana ny zotra-pividianana eny fotony amin'ny ankapobeny. Eto dia mbola manararaotra ihany koa miteny. Tsy nisy mihitsy koa mbola fankasitrahana ny démembrement hatramin'izay. Ka dia mbola ampitaina foana ny hafatra hoe vahoaka majinika ireo nametraka ny fitondrana rehetrarehetra ny fandimby teto Madagasikara nanomboka niny tetezamita iny ka hatramintsika miteny izao tsy nisy fankasitrahana hatramin'izay ka manaitra ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ny tena koa mba hijery an'ireo démembrement ny CENI ireo. Ireo démembrement ireo mihitsy ny tena miasa ary ireo no misolovaika any akalana zany raha ny fitenenana. Raha tsy misy an'ireo zany tsisy zavatra vita eo amin'ny CENI io. Misy sosikevitra be tabe avy amin'ny démembrement izay alefanay amin'ny CENI Foibe fa saingy ny problème tsisy mandray ilay izy tsisy miaina. Na izany na tsy izany takiana izy ireo ihany koa ny ametrahana masotsivana mazava momba mpikambana anatin'ny Ratsamangaiky ny CENI. Maro raha ny fanazavana ny olona tsy mahafeno fahalalana farafahakeliny takiana mahakasika ny fividianana hita amin'ny sehatra anatin'izay. Tranga izay mety ampihisatra ny fomba fiasa ary mety hitarika hatramin'ny tsy fahatombana ny asa ataon'ny Ratsamangaiky eny fotony.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ary aritra 20 andro ny fivoriana iraisam-pirenena iresahana mahakasiky ny fivaovan'ny toetrandro ny COP26 izay tanterahana any Glasgow, Royaume-Uni ary manatrika izany any toerana ny délégation tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Olona saina no mitondra antsika ny andinindininy izay. Aritra 20 andro ity fivoriana antampony iraisam-pirenena eo ambany fehin'ny firenena mikambana ity izay iresahana ny fiovany toetrandro. Mitarika ny délégation malagasy any Glasgow, Royaume-Uni ny filohan'ny République sy ireo ministra voakasika izany, ny fiarahamonim-pirenena, ny vondron'ny orinasa, ny solitena avy amin'ny rafitra fitsinjaram-pahefana sy ireo mpiantsedra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana avy eto Madagasikara. Andrasana ny fanaovana antsisika ireo délégation malagasy ireo mandritra ity fivoriana ity no isika firenena fahefatra maneran-tany ianjadiny ny fiovaovan'ny toetrandro mafy indrindra. Nefa isika isan'ireo voakilasy ho tsy mandoto izay tontolo iainana izay. Izany hoe 770 amin'ny firenena 820 isika amin'izao fotoana izao. Isan'ireo firenena farany amin'ny fandotoana fa mitana ny lohany amin'ny fiantraikan'ny ratsiny izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Raha faingo 720 tapitrisany isan'ny olona ianjadiny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kireny amin'ny faritra atsimo vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ary efa miamahazo laka manerana ny nosy ihany koa izany fiovana izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fienana sy ny fahatarany ny fiavian'ny rotsakorana. Isan'ny andrasana ihany koa mandritra ity fivoriana ity ny fampatsiahivana sy ny fanerena ireo firenendehibe anatin'ny G20 sy ireo firenena ahitana orinasa vaventy maro izay ambony ny tany famoahana ireo entona mangija na ny gaz à effet de serre. Ny fanatanterahana izy ireo ny fifanarana nandritra ny COP21, ny fanohanana ara-bola sy ara-pitaovana ireo firenena mitroka ny entona mangija toa any Madagasikara. Ny injustice climatique misy ankehitriny izay tokony arahan'ireo firenena rehetra mandray anjara amin'ity fivoriana ity, ny fanarenana izany aingana no ireo fiantraikany maro lafy, ny tontolo iainana izay andro iray ankinany fampandrosoana ny firenena. Ny tontolo iainana io zany ny tena azo ataontsika hoe socle na hoe fototry le fampandrosoana misy eto amintsika. Nefa le fandotoana raha mbola mipetraka zany dia izay le fahasomban'ny tontolo iainana voalohany indrindra aloha. Miteraka aretina, miteraka faharefona, miteraka mety koa fahasaponana ho an'ireo zaza indrindrandrindra sy ny ankizy ary eo koa ny vehivavy. Dia hitantsika fa rehefa tsy salama zany ireo ataontsika hoe tena olona iretina tokony hamokatra ireo dia ny fandrosoan'ny firenena anankiray mihitsy zany vao totohana ao anatin'le izy. Zany hoe tsy hisy ary tsy haharitra mihitsy zany ny fampandrosoana izay eritreretintsika ho atao raha mbola ity tontolo iainan'ity foana zany no maloto. Na eo aza ny aditsika tanterahana mandritra ity fivoriana COP26 maritra 20 andro any Glasgow, Royaume-Uni ity, tokony anamafy ny fanentanana amin'ny endriny maro samihafa eto an-toerana ihany koa ireo mpiantsehatra rehetra voakasika izany, ny fidinana eny ankanja andraisan-dahatra sy anabeazana ireo eny fotony amin'ny ady amin'ny toron-tanety, ny fampiarana ny lalàna amin'ireo tratra mandoro-tany-drazana, ny fanamafisana ny fiarovana ny valan-javaboary sy ny sisa. Andrasana araka izany ny mety ho fenkevitra hivoaka indrindra fa ny fandraisam-pitenenana ataon'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara mahakasika fivavahan'ny toetrandro izay ao anatin'iny fivoriam-be iry. Ndeha arantsika iseto vetivety atao anatin'ireto dokavarotra ireto iverina amin'ny tapany faharoa afaka fotoana fohy. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement, abonnez-vous en Telma Shop. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika. Aseho iny fahaiza mikolokolo ao anatinao. Te hikolokolo sy hanatsara ny tokantrano. Ho mora zany ankehitriny noho ny ABC by Bricorama. Tsy izay ihany. Tonga va amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 9 oktobra hatramin'ny 9 novambra 2024. Araroty ny fihenam-bidy tsy misy ohatr' izany. Entre l'expert et vous, une même passion. Mienatra midina dia fapolisan-jado paysan tany Zanabola raha indram-bola atao amin'ny Baobab Banque Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana. Araroty ary ireo tombotsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao. Voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra, ny fitaterana, ny fahasalamana, ny mpiasa birao, ny fianarana, ny varotra
sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso Baobab Banque Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Banque Madagascar, banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka. Azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy, indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasa. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy, takio ny zonareo hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy, indrindra ireo bevoka hisitraka rano fisotro madio, kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tapany faharoa eto amin'ny fotoana fampahalalam-baovao ko mbola saiko ampanajana tompoka lasy tompoka avy. Nareka izany hatramin'ny manodidina ny jona no antsika isantarana ny tapany faharoa eto anivon'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manodidina ny 12 taona isan-taona ny vokatra trondro eo anivon'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana izao. Vokatra izay tsy mbola ampy lavitra raha mita amin'ny isan'ny mponina manodidina ny fitoetsy. Ho hatsaraina ny fiompiana sy ny famokarana trondro any an-toerana. Ka ho amafisana amin'izany ny fiampiofanana sy ampitomboana ny famokarana ireo karazana zana-trondro ho ny ministra tompondraikitra nadritra ny fidinana tany an-toerana. Gaëtan Andriatsylavo. Kitro fampivoarana ny toe-karena eto Madagasikara ao anaty fanajana ny tontolo iainana ny sehatry ny jonty sy ny fiompiana trondro an-dranomamy. Tsy tokony ho latsa-danja amin'izany ny faritra Bongolava izay manana farisy sy tanimbary tahaka ny faritra rehetra, hoy ny ministra tomponandraikitra nandritra ny fitsidiana ifotony nataony tany an-toerana omaly. Ampitombo 100 avoeny, 200 arivo avoeny, ray alina avoeny akory ary satria mbola 12 tonnes fotsiny ny production any Bongolava raha ohatra ka fitoetsy no isan'ny vahoaka zany ato Bongolava. Hitatsika amin'izany fa mbola ambany dia ambany izany famokarana zany ko izay no nahatongava antsika aty zany anisany manome ny fankahirezana, manome ny famporosiana ireo mpiompy-trondro mba ampiakatra an'izany vokatry ny trondro zany aty amin'ny faritry Bongolava. Efa manomboka mahazo vahana ny fiompiana trondro amin'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana. Efa mahatratatra ny amin'ny 12 taona isa-taona ny vokatra. Na izany azy, tsy ampy ho vokatra io raha mitamin'ny isan'ny mponina izay manodidina ny fitoetsy. Amafisina araka izany ny fampiofanana sy ny fizaranana zana-trondro ary ampitombonina ireo mpiompy-trondro. Tohizana ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fambolekazo izay manan-danja lehibe amin'ny fahazoana rano. Vokatry ny fahasimban'ny ny tontolo iainana. Ena 30 hatramin'ny 700 ny rano mikorina maneran'ny tany ho an'ny taona 34. Misy déficit hydrique zay zany araka ny voalazany ireo manam-pahaizana. Zay no mahatonga antsika eto Madagasikara miamiena ny rotsakorana. Zay mahatonga antsika eto Madagasikara miamiena ihany koa lay vovo, lay niveau lay nappe phréatique zany. Ka zay zany ho anahy manokana dia manentana foana amin'ilay resaka fambolena hazo faobe. Satria raha nakany niala tao Antananarivo zay tamaraina le nakaty io mahita tena malalaka ny faritra. Tena malalaka zany afana manao an'izany fambolena zanakazo faobe zany zany reboisement à grande échelle mba ahafahantsika zany tena amerina ndray mandeha ilay rotsakorana zany satria ny orana ihany no mahamaro ny rano izay ampiasaina. Ankoatra ireo, atsangana ihany koa ny coopérative ampiompi-trondro ao an-toerana ary tanjona ny ametrahana izany isaky ny commune. Ny fiompiana trondro izay mahavelona ary mbola malalaka ny sehatra. Ohatra ke karpa no ompiana ao anatin'ny herintaona zany izy dia mahazo eo amin'ny 2 kilosy fefany eo. Ary ny baraoa
eo amin'ny efa-bolana dia mahazo eo amin'ny 250 ka hatramin'ny 400 grammes eo. Efa voapirofo zany mahakasika ny lalam-barotra raha ny trondro amidy eto amin'ny tanàna Tsoromandidy amin'izao fotoana izao dia avy any Analavory ankamaroany avy any Itasy. Fa mbola malalaka be zany tsena ary ny vokatra mbola tsy ampy. Izay mahatonga ny manao tetika asa anao famokarana zana-trondro. Waparitaka amin'ireo dobo atao anatin'ny faritra sy manentana ny olona izay manana tanimbary mba anao fiompiana trondro tanimbary satria io no asa mora atao ankoatra ny tanimbary. Dia izay no mahatonga anay mitady olona rehetra ireo izay efa manana tanimbary amin'izao fotoana izao ka vonona iompy trondro anao fanentanana manaraka fiofanana efa vonona ao amin'izany ireo tompona andraikitra amin'ny fampiofanana atao anatin'ny faritra Bongolava ny tompona andraikitra ny ao amin'ny Jona. Efa nisy ny fiofanana natao ka nozaraina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny sertifika ho an'ireo mpiofana misy safido amin'ny telopolo. Efa nisy ihany koa iray tamin'ireo mpiofana nanomezana trondro misy 5,000 ho an'ireo maniry iompy trondro anaty farihy. Ny faritra Bongolava izay ahitana farihy mihoatra ny 20,000. Fampikasika an'izay fiompiana trondro izay hatrany miena ny kalitaon'ny trondro andranomamy eto amintsika vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Na mitombo aza ny vokatra tsy mahazo tombony ireo mpiompy noho ny fidiran'ny trondro avy trondro amin'ny ankapobeny fidinan'ny vidin'ny trondro zany amin'ny ankapobeny dia tsy mahazo tombony ireo mpiompy ka anderan'izy ireo ny tompona andraikitra mba hijerevana akaiky ny makasika izay. Misy la Ranarjon. Misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny trondro andranomamy ny fanimbana ny tontolo iainana tahaka ny doro-tanety. Napetsaka aza ny vokatra miena ny kalitaon'ny trondro raha ny fanazavana raha ampitaina ny tamin'ny 5 taona lasa. Vokatra aloha mbola ampy tsara daholo fa eo amin'ilay doro-tanety sisany hitantsika ihany ny impactiny amin'ny resaka produit zany ny angedan'ilay produit. Mihoatra hoe zao zao ny kako fa tokony mbola hiotran'izao izy ny ny angedany izao. Tokony mbola hita lavitra hiotran'ny eo amin'ny 5 taona teo. Tony taloha mbola ny 5 mètre 20. Zao izy efa zao. Eo amin'ny 80 cm angamba sisa ngeda lava efa taloha tony 5 mètre 20. Io zao vango. Fetsitsika efa tia botany anazy lava zipo. Midina manaraka izay fidinan'ny kalitao izay ihany koa ny vidin'ny trondro andranomamy. Raha toka ny ohatry ny R2 ny kilao amin'ireo trondro vaventy teo aloha, ny enany amin'ny 5,2 izany amin'izao. Enina izy dia misadapty sady ny fahefa ny vidin'olona koa tsy afaka tazominao fa tsy maintsy mampifandaniana. Asile izy les produits saroton'ny be dia tsy maintsy tsy azo tazomela be fa tonga dia tsy ampafaty antoka anao zany atao. Atsivina miisa 7 ireo farihy mamatsy ara-trondro any Madagasikara, roa amin'izany no mamatsy betsaka indrindra, ny farihy Analaotra sy ny farihy Itasy. Ny tilapia sy ny karpa no tena betsaka amin'izany. Mankalaza ny faha-valopolo taonany ny mpanazava eto Madagasikara ny farany herinandro teo nisy ny fanatanterahana ny lasy lehibe tafiditra anatin'ny fanabeazana sy fitaizana ireo tanora izay natao teny Carillon lalam-pirenena faharoa ary nofarana tamin'ny fitaom-pivavahana lehibe teny amin'ny FJKM isotry fitiavana ary ny fandorana ireo mpikambana vaovao. Fanaovana afondaso no nanamariana ny faha-valopolo taona ny mpanazava eto Madagasikara ny asabotsy lasa teo izay natao teto amin'ny Carillon lalam-pirenena faharoa. Hita nandritra ny fiaonan'ireo mpanazava ny fanomezana sosikevitra sy fanabeazana mba hanatsarana ny hoavin'ireo tanora. Raha ny fikambanana manokana matetika izy ireo manatanteraka lasy fiofanana sy fanabeazana tahaka izao fa eto ny ministera misahana ny tanora dia miaraka tamin'izy ireo nanatanteraka an'izany lasy izany ary ihany koa nitondra fampiofanana nitondra fizarana traikefa ho an'ireo filoha aparitany rehetra izay manabe tanora izay. Ny toy teto amin'ny FJKM isotry fitiavana ihany koa ny fankalazana ny faha-valopolo taona ny mpanazava eto Madagasikara. Nanomboka omaly ny taom-piasan'izy ireo amin'ny taona 2024, 2024 eo anivy ny mpanazava sy ireo tilo eto amintsika. Maro ny hetsika izay hotanterahana ary misy ny lohahevitra fanabeazana moa zany izay ataon'ny mpanazava eto Madagasikara toy ny hoe ady amin'ny herisetra, ny fitantanana ny fahadiovana mandritra amin'ny fahadimbolana, ny fahatokisan-tena, ny fiarovana ny tontolo iainana, ny resaka fanjarin-tsakafo dia ireo lohahevitra ireo ny voizina anabeazana ihany koa ny mpanazava eto Madagasikara.
nandritra ny fankalazana ihany koa no nanolorana ireo filoha vaovao sy ireo mpikambana mandrafitra ny mpanazava eto Madagasikara hiasa mandritra ny 3 taona tonga nanatrika ity fankalazana ity ireo solitena ny mpanazava sy ny atily avy amin'ny lafivalonynosy. Tsy afaka mivoaka ny faritra ary mitotongana ny vidim-bokatra any amin'ny distrikany Mitsinjo faritra Boenina amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro ho matiantoko ireo mpamboly any toerana saika eny amin'ireo toeran-kafa manodidina ity distrika ity avokoa ireo mpanagom-bokatra no mividy entana noho ny fahasarotany lalana ka manasarotra ny fanambonam-bokatra any amin'ny distrikany Mitsinjo iny izay mampalaza iny faritra iny moa zany iny distrika iny ny Lonjy maitso. Nambinina Révélation mitondra antsika ny andinindiny mahakasika izay. Mahatratratra ny amin'ny 2,000 hektara ireo tany mamokatra Blankaiza na lojy maintimaso aty amin'ny distrikany Mitsinjo izay mamokatra 3,000 taona isa-taona. Misedra olana agoavana nefa ireo tantsaha amin'ny famoahana ireo vokatra ireo noho ny faratsiany lalana. Vokany miena ny vidin'ny vokatra any an-toerana. Dia ny eo amin'ny resaka lalana zany famoahana vokatra io zany isan'ny hoe olana avy aminay satria akoatrany hoe lala-tany zany route secondaire dia mampita baka zany rehefa mankany amin'ny distrika Mitsinjo. Isan'ny sakana izy io. Azo lazaina fa mbola ambany be zany ny vidim-bokatra zany any. Ohatra fotsiny zao raha resaka ohatra hoe manga ohatra. Vokatra zao manga dia ny mpividy manga zao any Majunga daholo ny mandeha. Nefa ny any Mitsinjo dia tena toerana betsaka an'ireny manga reny. Ka iantsona koa zany an'ireny mpividy manga avy aty Majunga fa misy manga zany any Mitsinjo zay ataontsika hoe tsy hitovy mihitsy amin'ny vidiny aty Majunga raha vidiny fa mety ho moramora kokoa zany any Mitsinjo. Isan'izany zao le teneniko teo hoe ny resaka katsaka ireny rehetrarehetra ireny zany presque avy any Mitsinjo daholo. Ho tanterahana any amin'ny distrikany Mitsinjo ny faefatra ka hatramin'ny 15 volana novambra ho avy izao ny varotra fampiratiana ireo vokatra misy mampalaza ity distrika ity ahafahana mampivelatra ny seha-piariana amin'ny resaka fambolena. Tontolon'ny fahasalamana indray kosa ampandraisana anjara bebe kokoa amin'ny tolotra ara-pahasalamana sy ampidirana etra eo anivon'ny commune ny olom-pirenena tsirairay avy. Ino no tazana apetraky ny tetikasa SMS fahasalamana vatsiny banky raisam-pirenena vola. Raha commune Valy no niasana teo aloha hitarina amin'ny commune misa 20 izany amin'ny taona 2024. Efa mipetraka ireo rafitra ara-pahasalamana eny fotony eto Madagasikara. Mbola maro anefa ny olana sedraina mahakasika ny fisitrahan'ny-ponina fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana azy ireo. Napetraka araka izany ny sampan-draharaha mahomby soa ho an'ny fahasalamana fototra izay fatsiany ny banky raisam-pirenena vola anampy amin'ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay avy sy ireo mpanentana ara-pahasalamana ary ny commune. Tanjona ny ampiodina ireo rafitra eny fotony anatsara ny setry ny fahasalamana ka ireo olom-pirenena no asaina mamoaka ny olana sedrainy ary izy ireo an-trano no ametraka laminasa miankina amin'ny laharam-pahamehana. Ny ampahan'ilay tetikasa zany le laminasa vita iny nefa natsarana izy tonga dia mandeha vatana ny pirenena manatanteraka azy. Misy ihany koa ho an'ilay fietsehatra fahasalamana no manatanteraka azy fanovana madinidinika amin'ny resaka fomba fiasa ilay izy. Dia misy tonga dia mandeha any amin'ny teti-bola amin'ny commune rehefa vitan'ny CSNC zany ny priorisation an'ilay laminasa dia misy ampidirina ny anatin'ny teti-bola amin'ny commune amin'ny taona manaraka dia izy. Ankoatra ny sehatry ny fahasalamana anampy amin'ny fanentanana ny mponina amin'ny fampidiran-ketra ihany koa ny tetikasa. Tetikasa ihany koa dia mety atsofoka ho an'ireo commune miarah-miasa amin'ny fampidiran-ketra. Fampidiram-bola zany ny commune sy ny fampiasana ny hetra iny mba ho tena misy fandraisana andraikitra ny olom-pirenena ny famoahana an'ilay laminasa sy ny teti-bola iasan'ny commune amin'izao fotoana iasantsika izao. Mandritry ny 4 taona ny faharetan'ny tetikasa SMS fahasalamana izay miasa amina commune misy 9 no tanterahana androany tsy hivina ny atrikasa fanombanana ny tetikasa. Vina napetraka mandritra izany ny antarana ny sehatrasa ao amin'ny commune miisa 20. Tontolo ny fanatanjahantena miazakazaka ny fivoarana sehatra ny fanatanjahantena indrindra fa ny taranja baolina kitra eto Madagasikara na izany na tsy izany betsaka ny teboka mila hitondrana tantsoroka misimisy kokoa
raha tsy laza fa tsy ny famporosiana ny mpikatroka amin'ny lafiny maro samihafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fifananana baolina kitra izay nanaovana amboara fiarakodia voalohany tany amin'ny distrik'ny Antanifotsy iny. Tohizana ny hetsika entina hampivelarina izany tontolon'ny fanatanjahantena indrindra fa ny taranja baolina kitra izany raha ny nambaran'ireo mpikarakara. Fanampifanazavana. Vahoaka ato amin'ny distrikna Antanifotsy indrindra fa ty amin'ny tapaka zaratra ty efa nanaovana teny rano io hoe anatovana tamobentsika dia io vahoaka vonino rehefa manao promosavana zany ianao dia tsy maintsy tanterahana. Io zao ny vahoaka zao dia ina hoe papajimma gagadao no vahoaka zao satria mbola tsisy an'izany taty amin'ny faritra vakinakaritra na saika izany mbola tsy nahento hoe automobile dia vita zao teny tournois ty dia anao anatin'ny indray ny tapany atsimo distrikna Antanifotsy mantsy mivelatra dia misy hoe tapany atsimo tapany avaratra dia anao automobile ihany koa any amin'ny tapany atsimo izay mikapariko rehefa avy eo asiako manampy fanatanjahantena dia raisitra indray ny baolina. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena no antsika anakatonana ny fotoanan'ny fampalalam-baovao nanamafy ny fahavononany hanohy ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena mifehy ny hiarovana fivavahan'ny tany ny firenena mikambana indrindra fa ho an'ireo firenena miatrika ao anatin'ny Jeux 20 tonga niatrika ny COP26 any Glasgow. Isan'ny hifehezana ny fiakaran'ny hafanana tsy ohatran'ny 2.5 degré raha oharina amin'ny maripana nisy mialohan'ny firoborobon'ny indostria no isan'ny tanjona ao anatin'izany. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Hofizina tsy ohatran'ny 2.5 degré hoharina amin'ny maripana nisy alohan'ny firoborobon'ny indostria ny fiakaran'ny hafanana maniran-tany. Tsisy intsony ny famatsimbola ny tompam-pamokarana herinaratra mampiasa arina fandritra na ny centrale à charbon. Izay no isan'ny fehi-kevitra tapaky ny firenena mpikambany G20 tonga niatrika ny COP26 tany Glasgow. Anatanterahana ny fanambina apetraka nandritra ny fifanarahana tany Paris 12 Desambra 2022 mifeny fiovan'ny toe-tany. Izay nankatoavina firenena 490 ny tanjona anatin'izay. Mila fandraisana andraikitra matotra avy amin'ny firenena tsirairay ankilan'ny fanatrarana ny fanamby raha nambaran'ny filoham-panjakana tonga tany Glasgow. Ho an'ny filoha frantsay fahombiazana ary mariky ny firosoana lalina anatin'ny ady amin'ny fiakaran'ny maripana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ankabeny fanapahan-kevitra nondraisana nandritra ny fionana. Izay koa tompo lasa tompo vavy no entiko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ho an'ity androany ity ankasitrako ianao tena tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farimetraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Samia ho tahin-janahary antsika jiaby. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.